Mianga eny anivon'ny vahoaka ny asa tanterahana mba hisy fiatraikany amin'ny rehetra ny tamberina andraikitra sy ny fampanantenana natao tamin'ny fampielezan-kevitra hoy ny solom-bavim-bahoaka Gasikara Fenisoa. Fokontany efatra tao am-boriboritany fahatelo no sitraka fampitaovana avy amin'ny solom-bavim-bahoaka ity tamin'ny alalan'ny Siady Maly izay fanaka ho an'ny Birao tao amin'ny fokontany Ankorondrano-Atsinanana, Andravoahangy Andrefana, Andravoahangy-Tsena ary ny fokontany Soavinandrina. Ary izay rehefa nanao fampielezan-kevitra ho an'ny solom-bavim-bahoaka dia nilaza izahay fa tsy izay tetika asa mety aminay no atao fa izay mety amin'ny vahoaka sy ny fokontany ka ambara amintsika zany fa Siady 424 ny solom-bavim-bahoaka Gasikara Fenisoa dia nanaovana zany ilay ataontsika hoe fampitaovana andreo tranom-panjakana na ny Birao-pokotany miisa 4 fa ao anatin'ny Siady manaraka moa zany dia araka ny fihinanapetraka dia hoe ny vahoaka ny fampivory dia eny anivon'ny fokontany dia hoe inona zavatra mety aminay dia tsy nzarainay isaky ny fokontany fotsiny zany izay tetipolo zay. Ny tanjona dia hoe tetika asa izay ilain'ny vahoaka sy fampandrosoana lain'ny vahoaka no anovantsika an'ilay Siady. Isan'ireo fokontany sambany ny sitraka fanohanana tamin'ny alalan'ny Siady avy amin'ny solom-bavim-bahoaka ny fokontany Andravoahangy Andrefana izay fanaka efa tamin'ny taona 2000 no nisy tao an-toerana izay azo lazaina fa tsy mendrika ho an'ny Birao intsony, izany nambarany lehiben'ny fokontany tao an-toerana Andriamatoa Rabeson Dritsa Arnaivo. Mbola tsy nisy mihitsy famatsiana resaka hoe fitaovana iasana tahaka izao fa fitaovana efa niasa tany amin'ny taona 2000 tany nampiasaina tato hatramin'izay efa somary tranainy rehefa antitra sy ohatr'izany sy tena mendrika loatra hoe andraisana ny ponina sy ny tany fa tamin'ny tindra nitorako ity izay nanao fangatahana izay tamin'ny fiandohan'ny taona 424 dia mivaly izy androany sorona en'Andriamanitra sy mpikarakara rehetrarehetra anatin'izany solom-bavim-bahoaka Madagasikara Gasikara Fenisoa. Ny 440 tapitrisa ariary ny Siady ho an'ny solom-bavim-bahoaka izay azo lazaina fa tsy ampy hanatanterahana ny asa fampandrosoana ilain'ny vahoaka eny anivon'ny fokontany hoy Gasikara Fenisoa. Tsy ampy ka tsy ampy aloha zany ho an'ny tena fampandrosoana satria fantatritsika zany zao fampitaovana zany atao ny sekolim-panjakana koa mbola hitantsika fa sahirana ary raha misy zany zao ohatra hoe fanavozana trano na EPP zao dia tsy mahavita manangana anankiray akoriny zany. Eto am-boriboritany fahatelo zao anisan'ny tetika asa tena hoe andrasana fanampiana izay anisan'ny ady ataonay ny resaka fiakaran'ny rano sy ny salama zany Siady tsy havita an'izany mihitsiny zany fa ampifantarina vahoaka hoe ity ny anjaran'ny député dia ity ny zaraintsika tsy izy ity ny député ny atao fa inona mety aminareo dia zareo mangataka alao avozana ny trano-pokotaninay, alao zay mba asiana éclairage public, zay mba hanao fitetika asa lalan-kely dia ampiseho hoe ity ny vola hito ampelantanantsika izy ary ny tratra ao anatin'ilay izy dia alefa mangarahara ohatr'izany.